mbola iverina anatin'izay ny lafiny vaovao any amin'ny faritra atsimo izay ihany isika rehefa avy eo fa iverina kely kosa anatin'ny lafiny ara-politika aloha entina manana ny crise dia anisany sosokevitra mandeha amin'izao fotoana izao ny fanaovana fifanarahana ara-politika vaovao mikasika izay indrindra ary dia manana ny heviny ny avy ao amin'ny ankolafy Zafy Albert. Manohana ny tokony sy ny fifanarahana politika vaovao ny pastera Tsarame Edouard no sitan'ity mpanao politika ity fa ho an'ny ankolafy Zafy Albert dia tokony miainga amin'ny fanofana mikambana ao amin'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny fifanarahana vaovao izay tanterahana. Ny akory vaovao dia ny fahitako azy ny fahafantarako dia hoe ny gouvernemanta vaovao tetezamita vaovao izay le akory vaovao ka satria le gouvernemanta na ny tetezamita amin'izao fotoana izao efa tsy mandeha amin'ny zavatra ny fanarahana tsy manatanteraka le zavatra ny fanarahana ka sao dia tsy fandehanana amin'izay zavatra ny fanarahana zay no ilana zavatra vaovao satria ny fanarahana teto kosa mazava hoe andaotsika hanao fanovana izao hoe ny fanovana ny fanomezan-toky tena amin'ny tena kianja izao hoe ny fanovana izay ny ilain'ny malagasy izao hoe ny fanovana izay tena nandrandraina tsy resaka fanongana fa fandaminana samy hafa ny fanongana sy fandaminana Belgique moa ninona no aongana na fandaminana iny nahatonga ny Belgique eo e. Manaraka izany dia manamafy ny tokony hametrahana amin'ny fahatoniana fampihavana pirenena mialohan'ny fifidianana ny ankolafy Zafy Albert. Ny olana hoe tsy dia tena hoe inona fa tsy faneketsika le zavatra tapaka le zavatra fanarahana izay no olana eto ka raha ohatra ka manana finiavana antsika hiala amin'izao krizy izao dia apetraho tanteraka ny ampezona ajanono ty fanamborana olo ity fanagadrana fanaovana tsindry tsy mitovy hevitra amin'ny tena ajanono fa ampy izay fandilaitsika dia mametraka ny tena fampihavanana marina. Ny ankolafy Zafy Albert izay nanamafy fa ny famanana crise dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana amin'ny fahatoniana izay mitondra mankany amin'ny fampihavanana ahafahana manatosa fifidianana kely rehetra.